Miarabantsika indray ry tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana Ambarao ity amin'izao alarobia atoandro izao. Amin'ity anio ity ny vahintsika dia ny tale eo amin'ny fampiroboroboana ny momba ny ala eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana amin'ny alalana Andriamatoa Andriambololomanana Benohery miarabanao ny fandarana Ambarao, mankasitraka mankatelina amin'ny fanekenao ivahiny eto amin'ity fandarana ity. Miaraba tompoko. Miarabanao tompoko dia miaraban'ny mpiaino antsika amin'izao fotoana zao. Anomboantsika ny resadresaka Andriamatoa talea ity resaka doro tanety sy doro aly tia amin'ny akapobeany mba fariparitanao ny amin'ny hoe inona no mampitovy na mahasamihafa n'izany hoe doro tanety na doro aly zany. Ny mahasamihafa an'izy roa ireo dia izao: ny doro tanety moa zany araka ny teny zay dia eny amin'ny tanety ny afo no mandeha, fa raha vao hoe mahazo an'ilay ala izy dia lasa hoe doro ala. Dia misy koa nefa ny doro ala indray zay tena hoe zay zany le hoe doro tanety ny hitatra ho lasa any amin'ny ala. Fa misy indray zany ny doro ala tena hoe ny ala mihitsy aloha ny kapaina dia zay vao doroana. Reny matetika ilay anaovana fambolena. Iza mibetsaka kokoa raha ny tatitra tonga eo anivonareo anivon'ny ministera indrindra misapatra raha misy anao ny doro tanety sa ny doro ala? Izy io aloha dia mivaova araka ny faritra. Fa raha amin'ny ankapobeny aloha raha hoe ny betsaka dia ny doro tanety, indrindra moa zany amin'ny resaka velarana may. Ny vanim-potoana tena hoe mampirongatra azy io? Ny vanim-potoana mampirongatra azy io dia amin'ny andro maina, izany hoe manomboka eo amin'ny volana jiona eo hatramin'ny volana desambra io zany, arakaraka ny toerana mivaova ilay izy. Ny faritra izany tena hitanareo hoe mihazakazaka be zay doro ala na doro tanety zay, ny tena betsaka indrindra nalaza hatramin'izay ohatra akazo be, mbola voatazon'ireo akazo be ve ny rekord? Ny tena betsaka aloha amin'izy io dia amin'ny faritra amin'ny andrefan'ny Madagasikara iny zany, manomboka aty amin'ny faritra Sofia, ny faritra Boeny, faritra Melaky, faritra Nalamanga, Orombea, faritra Menabea, ny faritra Tsimondrefana. Reo zany tena ahitana betsaka ny doro tanety io. Misy faritra 13 reo moa izy ny kolasina, fa reo zany tena matetika hita foana. Amin'ny akapobeany raha ny fijerinareo inona ny tena hitanareo mahatonga n'izay fandorana ny ala zay indrindrindrindra? Ny mahatonga ny fandorana ny tanety zany na fandorana ny ala dia misy antony maro izy io. Fa amin'ny akapobeny ny doro tanety zany dia matetika io zany misy le afo ataon'ireny, ohatra hoe nampiambin'ombo ireny araka tsy voavony tsara izy alohan'ny andehanany dia miritaka dia lasa doro tanety. Misy koa zany ny afo tsigara ilay tsipina mpandeha ireny koa ohatra, ilay afo tsy ampoizina zany ireo lazaiko ireo. Fa misy koa ny afo fanahinina, ohatra zany ataoko hoe ny olona zao anehoany tsy fahafaliana ohatra dia dorany fotsiny io tanety io dia mahay dia miritaka any io dia alefalefany any fotsiny amin'izao. Zany hoe misy afatra mety hoe politika na ho an'ny mpitondra na ny mpitantana any amin'izareo na ny fitantanana amin'ny firenena amin'ny akapobeny ve zay? Ya, marina zay satria araka ny traikefa nanananay zany rehefa hankatoka fifidianana ohatra amin'izao tao mpifidianana dia fotoana tena mampirongatra an'io doro tanety io. Dia hitanao fa anehoan'olona ny mety hoe tsy fahafaliany na mety koa hoe misy indreny fandroana piasa reny ohatra dia fa io ny dorany anehoany tsy fahafaliany amin'izay fotoana zay. Dia eo koa mamle fa antony amina propaganda zao ohatra na andron'ny fifidianana dia fa misy olany koa ny doro tanety zay. Inona ny tena hitanareo hoe sehatra voamafy zany hoe ohatrany ahoana ny tena fiantraikany zay doro ala na doro tanety zay eo amin'ny tontolo iainana, fiarahamonina, firenena, ny fahasalamana, toe-karena, firenena? Ya, araka ny voalazanao izay voatanisanao tadero moa dia voakasiky ny fiantraikan'izay doro tanety zay. Fa ny doro ala moa araka le tiako lazaina zany, doro ala dia matetika izy io kapain'olona zany ny ala dia dorany dia amboleny. Mifaritra amin'ny atsinanana indray moa zany tena ahitana an'io kokoa satria zay nefa fa fomba fambolena amin'ny faritra iny. Dia rehefa fa may zany ilay ala, ny voka-dratsin'izay dia ireo biby izay ao anatiny sy ireo ala zay toerany dia ripaka daholo rehefa tratran'ny doro ala sy ny doro tanety zay. Noho izany zavatra zany dia mety hisy fiantraikany any amin'ireo sorsana rano satria
oritra reo rano reo nefa rano rehefa mitoitsaka jany io zavatra io satria lasa sola paika lay toerana misy ala sola reny ahitra reny reo biby fiompy ara de mety hotratran'izany koa dia zay zavatra zay nefa tonga de fiantraikany any amin'ny fiainatsika zanak'olombelona eo koa zany a reo setroka zay aterany satria reny setroka reny dia manimba ny fahasalamana eo koa zany a ireo voalavo zay may dia lasa mamonjy ny tanàna de ny sasany am'ireny nefa mitondra n'ilay aretina pesta de mety hifindra any amin'ny olombelona koa zay zavatra zay dia misy koa nefa zany a ireo fantatsika tsara fa ny ala de mifoka ny rivotra gaz carbonika io karaha voaripaka zany ny ala de izy tsony ny fokan'io fa lasa itsika olombelona nefa fantatsika fa masembotra sy mafaty koa zay gaz carbonika zay de zay zavatra zay zany a tokony io tsapan'olona fa mety tsy ho tsapan'izao de zao ngamba le izy fa aorina kely efa misy ihany ny hitatsika karazana aretina miforona isan-karazany sy ny sisa de tokony efa ho tonga saina do ilain'olona zany am'izay zavatra zay ono a raha ny fahafantaranareo azy nanomboka oviana ny tena hoe nirongatry ty resaka doroala na dorotanety ty doroala sy ny dorotanety moa de efa nisy foana hatram'izay ary zay indrindra no namoronana ny lalàna mifehan'io fandorana ala sy ny dorotanety na ny hoe ordonnance 60/127 tamin'ny 3 octobre 1960 makasika ny dorotanety sy ny doroala io zany inona no famaizana na sazo an'ireny zay tratry reny de efa nisy hoe fahatratrarana an'izay io moa zany efa niklassina ho eloko abevava zany a ny fanaovana an'io dorotanety sy ny doroala io zany efa nisy tokotra ny olona tratra fa reny olona tratra reny moa de misy dingana tsy maintsy arana raha tratrany any amin'ny forêt na ny amin'ny gendarme izy zay OPJ zany atao hoe manana ny fahefananao an'izay dia aterina any amin'ny fitsarana fa raha ohatra moa zany ka ampisarza le izy de ampiarina anazy ny lalàna fa rehefa tsy ampisarza le izy dia voatery tsy maintsy avela zany le olona hatram'izao raha ny tombatombana mety amin'ny 4 hectare eo mivelaran'ala efa maina potika teto amintsika ny zavatra azy moa dia amanaly ny hectara aloha zany no may amin'io dorotanety sy ny doroala io eto amintsika ary io moa zany de mitombo araka ny vandim-potoana mety isy fotoana izy miena kely fa ny tanjona moa zany de mba hoe ny ampihenana azy mihitsy voaresaka ao zay hoe fampianana azy zay izy avy reo tena tokony hoe ho tompona andraikitra iady am'ty resaka doroala na dorotanety ty ny tompona andraikitra amin'izy io de tokony isika rehetra tsy anavana mihitsy zany ny mpiray-tanindrazana rehetra tokony sampa ezaka hiakandraikitra tsy olazaiko hoe tompona andraikitra moa zany fa hoe tokony hiakandraikitra satria ady goavana ny atrena amin'io noho zay vokadratsy ateran'izay de tokony samby tolona amin'ny dolo mpitarika fotsiny ao amin'ny ministera fa ndretrarehetra no tokony hiakandraikitra amin'izio izany dia miainga avy any am'ireo olona eny fotony efa nanifokon'olona zany efa misy rafitra kao any tonyreo voameran'ny ala sy ny voameran'ny ala de ny komitin'ny ala sy ny tontolo iainana ireo polisinala ireo voameran'ny afo sy ny sisa sy ny sisa ireo zany de efa nampiandraiketina an'izay zavatra zay miaraka amindreo manapahefana ina toerana toy ny folon'ny fokotany na ny eo amin'ny maire indrindra reo ministera isan-karazany eny fotony de tokony samby indray ny anjara andraikitra tandrify anazy daoly am'izay ady amin'ny afo zay satria afo zany tolona be zany no atao amin'io mandritra andreo ady zay atao hoe ady mialohan'ny afo na le atao hoe lutte préventive sy ny ady ao anatin'ny afo famonona ny afo mihitsy zany na le atao hoe lutte active io zany tsy maintsy iarana amin'ny fokon'olona iarana ami'rehetrarehetra zany zay ady zay fa ady tena ady goavana io misy resaka fotom-pivelomany matombotranga moa zany matetika ny doroala na ny dorotanety inona no fomba hijerenareo an'ireny olona mivelona ny anatin'ny ala reny satria tokony hoe ny olona aloha vo lay ala sy le gidro sy le biby lava ya misy ihany zany ny zavatra efa natao zay iarana am'ireo mpiara-mombonantoka isan-karazany
isan'izay zany a ny fanatsarana ny fomba fambolena mba ho ampiakarana ny vokatra miakatra, fanatsarana andreo masomboly zay a dia isan'ny ezaka atao daholo a zay arana amindreo ministera piara miasa zany. Dia misy koa zany a ny fomba atao a amreo karazana fomba fambolena isan-karazany mba ahafan'ny olona mba miady amin'izay famokarana zay. Ona ndesahanao teo ny hoe zay firisona amin'ny ady zay misy resaka fanentanana zany miseho amin'ny endrika ao anavy ny fanentanana ataonareo amin'ny ady amin'ny dorotanety na ny doroala. Ny ady amin'ny dorotanety na ny doroala dia miseho amin'ny endrika fanentanana isan'izany ohatra zao ataotsika zao amin'ny radio zao a dia efa fanentanana zao a satria reny tonga de mipaka any am'ireo olona isa-tsokajiny avy aty Andrenivohitra katrany Ambanivohitra. Misy koa amin'ireo amin'ny ireo télévision zany zay anehoanany olona ny lafiratsiny dorotanety io sy anehoanany fanentanana. Eo koa zany ny famoronana andreo rafitra na fikambanana eny fotony zay tena iady amin'ny dorotanety io sy ny doroala zay lazaiko teo le casty sy ny VNA. Dia eo koa ny fanentanana andreo rafitra efa misy ohatra zany na reo fikambanana mpianatra reny na amin'ny eny amin'ny tily na reo resaka vondron'olona isan-karazany reny zany dia voizina am'ireny zany ny fanentanana amin'io zavatra io afanjareo manentana ny olona zay any fotony koa hoe zao ny lafiratsiny, zao ny tokony ady atao, zao no fipetraraisina raha misy ny afo. De eo koa zany ny fanentanana andreo ministera isa-tsokajiny zay ataotsika hoe ny STD moa zany de eo koa ny vondrom-bahoaka paritra na reo hoe CTD collectivité territoriale centralisée dia atao daholo zany ireo fanentanana ireo mba ahafahan'olona rehetra mba mandray andraikitra amin'izay tandrifana azy avy. Manao ny resaka fambolekazo indrindrindrindra ny fanoizana sy ny fanaramaso zay fa matetika karazan'ny fisehosehoana ivelany fotsiny ilay hetsika atao matetika amin'ireny hetsika fambolekazo. Ya marina zay voalazanao zay fa misy tokoa ny fambolekazo zay fisehosehoana dia izany indrindra zany no nanavaozanay ny nanaovana ny politika forestière malagasy de voaingana koa tamin'ny taona tea natao ny plan directeur forestier national ary koa ny directive nationale pour les actions de reboisement. Reny rafitra reny zany no napetraka de mba anoronany olona sy ametrahana marina ny hoe fomba fambolekazo eto Madagasikara tena anara-penitra satria ny tanjona zany dia any amin'ny 400 hektara isa-taona. Izay amin'izao fotoana zao dia efa nametraka ny hoe ireo tanin'ny ministera natao hoe domaine forestier national naompana mba ho averina ho ala indray izy ireny de efa misy fanentanana apetraka amin'olona isan-karazany zay liana amin'ny fambolenany reny toerana ireny zay misy eraka ny faritra 220 dia efa atao daholo zany zay fanentanana zay ho an'izay rehetra vonona mba ahafahanatsika mamerina indray tinositsika tia honosy maitso ary koa manome an'ireo tondro zotra isan-karazany ahafahantsika mba tena mba hoe ho mamokatra kokoa satria mba hoe vola mba ambony kokoa zany ny tahan'ny fanirindreo hazo ireo mandrapatonga anazy lehibe de fahita ao anatin'izay directive zay daholo moa zany zay rehetra zay mba tsy ho fisehoana le izy fa tena hoe zavatra maharitra no avoaka ary zavatra tena hoe tsy hoe vola be ny lany de kely ny vokatra azo fa mba vola kely ny lany fa betsaka ny vokatra azo. Zay moa zany isan'ny tanjona apetraky ny ministera amin'izao fotoana zao mba fandraisany anjara amin'ny fampiroboroboana nyty fambolekazo ty. Ono ianao ny teny ty hoe 400 hektara? 400 hektara. Firisan-jato eo no velona amin'ireny fambolekazo ao anatin'izay 400 hektara? Ny 400 hektara zany zay 400 zay moa zany le kontina anazy de tokony le velona mihitsy zany kontina am'izay fa tsy vitan'le hoe nambolena fotsiny. Raha ny vita amin'izao fotoana zao de mbola vonin-tsasaka zay zao ny tena hoe tratra. Misy ihany moa zany hoe misy may de zay indrindra zany no anentanana ny rehetra hoe amin'ilay fikojakojana melohana azy anomezana an'ilay hoe directive lazaina teo
misy asinan'ireny le hoe hitanareo zany reny hoe tatakafo na hoe parafea isorona amin'ny afo, misy koa ny dégagement zay hoe savasavana ny fotony mba tsy ho tratran'ny afo, misy reny zavatra reny nefa vola daholo zany no miainga am'ireny sy finiavana, de reo zany tsy maintsy ampiarahana reo mba fanindretrarehetra ikolokolon'ireny fambolekazo reny. Efa misy koa zao ny fambolekazo zao raha mifaritra Moramanga iny atao hoe kininina hybride zay ny anarany, tena malaky be zany ny fitombony, de zay koa zany tsara hoe reny zavatra reny mba hoe aparitaka amin'ny faritra zay iverina fa mety an'izay mba ahafahantsika mba malaky koa, satria matetika manko ny investisseur zany vitsy ny tena lina amin'ilay fambolekazo no izy ela no be risque amin'le lazainao teo hoe eo ny afo, eo ny mpangalatra, eo ny esaka tany sy ny sisa, de zany zavatra zany nefa ezanay daholo ovahana amin'ny ampahany zany na tsy voavatanteraka ary aloha fa mandeha tsikelikely mba ahafahantsika zany mamerina indray ny tianositsika ty ho rakotra ala. Ono inona ny tombontsoa azo am'izay fananana velaran'ala matevina zay? Be de be ny tombontsoa azo am'izay eo amin'ireo hazo fampiasa andavanandro zay filan'olona zany, ohatra hoe fanaovana fanaka, nanaovana trano, anaovana charbon, satria tadio fa raha mbola ny 900 mahery ny mponina malagasy de mbola metetra am'izay arina fandrehatra zay sy ny kitay. De manarak'izay koa ny fisin'io hazo maniry dia mety amelona indray an'ireo loharano, satria rehefa eo ny hazo maniry dia mitsika any ambany any zany ireo orana de mandeha mikorina tsikelikely mijanona ny loharano any. Eo koa am'izao fotoana zao efa malaza ny carbone, séquestration de carbone moa ny fitenena azy noho ny vokatry ny fivaovan'ny toetrandro, de reo azo reo zany ny sintona n'io carbone io aty amitsika, ary tadidio fa mahazo vola isika fanampiana amin'io vidin'io carbone io amin'izao fotoana zao zay ho an'ny ala zay misy eto amitsika. Donc zany raha ohatra ka mitoy zany zay famboletsika zay de mety roborobo ho avy reo mpiara-mombinantantsika reo mbola mety anoy an'izay fotoana am'izay fividinan'izay carbone azotsika avy amin'ny fisintoman'ireo zavatra ambolena reo. De zay zavatra zay zany de isan'ny tombontsoa azontsika. Ankoatran'izay koa mety iverina zany reo biby reo ao anatin'io ala io ary koa iverina zany ny klimatsika, ny rotsakorina sy ny sisa am'izay fotoana zay, raha ohatra ka ataoko hoe tafaverintsika amin'ny laoniny ireo ala zay eto amitsika reo eto. Tsetsatsiaritra fotsiny tafiditra ao anatin'ny andraikitra reo ve ny valan-javaboary ny faritra ala rovana sy ny sisa? Ny valan-javaboary ndray moa zany de efa misy karazana fifanarana ataonay amin'ireo mpitantana ny valan-javaboary reo, de zareo zany no mitantana anazy zany hoe délégataire moa ny filazanay anazy, délégataire de gestion, fa zay na zany na tsy zany miara-miasa am'zareo foana amin'ny fitantanana izy. Maraparina antsika azy Andriamatoa tale eo nivon'ny fampirobobona ny tontolony ala eo nivon'ny ministéran'ny tontolo iainana sy ny ekôlôjia afatra ho an'ny mpiaino ny fandarana ho lany tamingana andro hoe ny alatsinanana zany. Ya amin'ny zao fotoana fitenenana ya am'izao fitenenana zao tokoa raha ny zava-misy de efa tena mampivaraontsana sy mampatahotra, satria miena de miena zany ny velaran'alatsika vokatry ny ataotsika amin'ny fandringanana anazy io. Zany moa dia hitatsika na any amin'ny ala mifaritra andrefana na any amin'ny faritra atsinanana. Fantatsika nefa fa io afo io de tena manapotika amin'ny alalan'ny ora vitsivitsy fotsiny de manapotika ny tia nositsika ity, ka noho izany dia manentana antsika rehetra mba oka zay ny fandorana tsy ampeverana, fa aoka atsika mba madika pejy indray iroso amin'ny fiahina ny tia nositsika tia amin'ny alalan'ny fiahinan'ireo arena voajanahary dia ny biby sy ny ala zay misy amitsika eto, satria ny vokatry zay raha raka voalaza teo dia ioritra koa reny ireo rano loharanontsika ireo ary itsika rehetra dia tsy hoanana hazo itsony no ampiasaina, de ny vokatry zay zany dia tsy ho voarefitsika fa ho karakaina ary ho lavitra de lavitra ny fiatraikan'izay eto amin'ny taranaka mampara. Am'izao fotoana zao mety tsy tena tsapatsika loatra angamba fa mety hoe resana sy vetesina foana le izy, fa kosa
raha raka ny kajikajy natao sy ny zavatra efa niainana dia tsy haritra ataoko hoe ampolo taona ny antsony angamba fa atsika rehetra zao de hibaben'zany ary hizakan'zany ary tsy ho tantitsika zany ny fiatraikan'zany zany zavatra zany ny karazana retina efa hitatsika reo efa be debe no miseho misy karazana retina tsy ary fahitatsika mipoitra ny rano zay hitatsika nandeha mekely sasany de efa ritra ny karazana hazo fampiasatsika efa tsy hita aby le lazaina fa tena hoe hazo sarobidy ny hazo fatao fanafody ny hazo sy ny sisa fatao trano de efa manomboka tsy hita zany zavatra rehetra zany de tsy hijanona raha mbola mitoy zao fandoratsika anazy zao raha amboly ary atsika ka ho avy koa ny afo de tsy hovanina koa izany noho izany tsambo tokony indray andraikitra avy itsika rehetra manomboka ny fotony any ampanvotra atraty tanàn-dehibe fa na ny vahiny ara de miaro an'izy io ka nahoana moa isika tompony indrainy tsy hiaro zay ngamba ny afatra apetrako amitsika rehetra fa de atsipy ny teny ampony malala atsipy ny tady atandroko nomby misaotra to inona va de voarantsika ampianisy mpanaraka ny njapeo-ny alliance 92 indrindra ny fandarana Ambarao izay afatra nety ny taleo fampiroboroboana ny tontolo ny ala eo anivon'ny ministera ny tontolo enana sy ny ekôlôjia zay amin'ny alalana Andriambololomanana Benohery Wilson talean'zany sampandraraha zany makasitraka tompoko misaotra to mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny fotoana antsika manaraka andriary ny fandarana Ambarao veloma tompoko